MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Big Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Miazakazaka izay tsisy ny vaovao sy ny zava-mitranga mikasika ny fifidianana itontsika ankehitriny. Aiza marina ny tena didin'ny fanjakana manoloana izany ary tena manara-dalàna sy manaja ny demokrasia ve ny zava-misy amin'izao fotoana. Ny marina ny tokony holazaina fa tsy ny sain'ny vahoaka no ahodikodina. Hoy ny kandida solombavambahoaka Ramilson Nomenjanahary, voafito tao faratsiora ny vokatra vonjimbaika. Nanamafy ihany koa izy fa hijoro hatramin'ny farany, iaro ny safidim-bahoaka. Varina amin'ny fahitalavitra sy ny maro hafa ny ankamaroany ankizy malagasy amin'izao fotoana, antony mampiandanja ny famakiana boky, hoy ny mpanoratra nanaovana fanadihadiana. Ho famerenana sy fanomezakasina ny famakiana boky ary koa hitahirizana ny teny malagasy, novaina endrika ka natao boky miteny na livre sonore ilay boky angano mitondra ny lohateny hoe Faramalemy sy Kiotobekibo. Tanjona ny ampazotin'ny ankizy hiverina amin'ny vakiboky. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba toko lasy toko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany matoa an-dahatsoratra avy hatrany ary ndeniko afatsika izay fampalalam-baovao izay ho an'ity alina ity miazakazaka izay tsy izy ny vaovao sy ny zava-mitranga mikasika ny fifidianana eto amintsika ankehitriny aiza marina ny tena didi ny fanjakana manoloana izany ary tena manara-dalàna sy manaja ny demokrasia ve ny zava-misy amin'izao fotoana ary raha ohatra ny matoa an-dahatsoratra. Mifamafao be ihany ary miova isan'andro na isa minitra akory aza ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena, indrindra raha ny fizotry ny famoahana voka-pifidianana vonjimaika sy ny fitarainana voaray mikasika izany no jerena. Na aiza, manerana ny nosy ka nahitana birao fanajaham-bato nandritra iny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny, na renisana fitarainana, tsy fanaran-dalàna sy alabato avokoa. Ankoatr'izay, ireny ny arana nahita ireny ny fahamaizana tao amin'ny distrikany Tsoroany Mandidy sy ny distrikany Tsiombe izay samy mifandraika amin'ny vantana amin'ny fifidianana avokoa. Nampiaka-peo ny kandida Mahajanga, Tomasina, Faratsio sy ny sisa izay mbola mifandraika amin'ny fifidianana sy ny voka-pifidianana vonjimaika avokoa. Manoloana izany, namoaka fanambarana ny Monaty, nilaza fa tsy andefitra manoloana ny fanakorontanana sy ny fiantsinana isan'ny tokony ary ny fanapariana vaovao tsy marina momba ny fifidianana solombavambahoaka. Fanambarana izay no amafisina fa isy fandraisana fepetra intitra ataon'izy ireo manoloana ireo raha mafana ireo. Fanontaniana mipetraka manoloana izany hoe rehefa inona no mijoro sy manao fanambarana ny Monaty. Raha ny zava-misy mantsy, ny zavatra ataon'ny fanjakana ihany no miteraka korontana eto amin'ny firenena. Raha tsy hitanisa afa-tsy ireo tsy fanaran-dalàna sy ny fanaovana tidiko lehibe. Ireo no mahatonga saina ny olo-pirenena rehetra ka mbola velom-panontaniana hatrany ny hoe tena izany ve no adidin'ny fanjakana ary tena manara-dalàna sy manaja ny demokrasia ve ny zava-misy amin'izao fotoana. Tsikaritra fa ohatrany hoe mamporisika mandeha amin'ny jadona sy ny fampiororona ireny fanambarana ny voaka ireny. Filaminana no tanjona ka ny filaminana amin'ny fiarahamonina sy ny firenena iray dia ny fanarahana ny tsakany sy andavany ireo fitsipika sy lalàna ifampifehezana. Milamina ny tany raha misy ny fanaran-dalàna ary koa tsy misy ireo tsy maty manota sy mihevitra ny tena ny ho ambonin'ny lalàna. Raha ny fifidianana ohatra ny resahana, misy ny lalàna mifehizany, tokony arahana sy ampiarina ary manana zo iaro hatramin'ny farany ny safidy nataony ny olo-pirenena tsirairay avy. Mitovy amin'ny olona verozo izy raha toka tsy hajainy izay safidy nataony tamin'ny andro mpifidianana izay. Ny marina no tokony holazaina fa tsy ny sain'ny vahoaka no ahodikodina ho ny kandida solombavambahoaka Ramilson Nomenjanahary voafito tao faratsiora ny vokatra vonjimaika nanamafy ihany koa izy fa hijoratra amin'ny farany hiary ny safidim-bahoaka. Fanadihadiana etany Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny vokatra vonjimaika ny voaka izay nisoniaviny SRMV ao Faratsio nahazo vato 7,724 manana salanisa 5,720 ny kandida Ramilson Nomenjanahary natolotry ny vovonana firaisan-kina
ary nahazo vato 9,740 amin'ny salanisa 0,450 ny kandida Rakotodrazafilalatiana natolotry ny Irmar. Birao fandatsaham-bato rehetra izay mitotaly 200 io nahazona vokatra no soniavy ny SRMV ao an-toerana io. Niova nefa izany vokatra izany rehefa namoaka vokatra vonjimaika ny seni ary voalaza fa nahazo vato 7,4 amin'ny salanisa 2,740 ny kandida Ramilson ary nahazo vato 8,730 amin'ny salanisa 0,130 ny kandida Lalatina. Araka ny vokatra azo tamina birao fandatsaham-bato miisa 20 amin'ireo birao fandatsaham-bato mitotaly 200. Voalaza tamin'izany fa misy rajout miisa 7,500. Tsy ekeny zany ary misy tsy mazava hoy ny kandida Ramilson. Antony mitotaly 430 ny rajout araka ny vokatra vonjimaika azo tamin'ireo nosoniavy ny SRMV ao faratsio tamin'ny birao fandatsaham-bato rehetra mitotaly 200. Izao ndray anefa birao fandatsaham-bato miisa 20 amin'ireo birao fandatsaham-bato mitotaly 200 no voaray ny seni ary efa tafiakatra 7,700 ny rajout. Izany hoe nisy fanampiny 30 isaky ny birao fandatsaham-bato amin'ireo 20 efa voaray ireo. Araka izany nilaza ny kandida sy ny vahoaka ao an-toerana fa tsy ekena ny tranga tahaka izany. Ka izay no hoe ijorotsika manomboka eto hoe tsy maintsy hiarotsika ndreny safidy reny na inona satria safidim-bahoaka io ary tsy azontsika hoe tsy tenitsony hoe amin'ny mahamiliny tenako fa hoe ny vahoaka ny feom-bahoaka no etiko ary eo tsika vahoaka sy maintsy hametraka an'izany hoe safiditsika tsy azo hitsakitsahana tsy azo avadika ny safidim-bahoaka ka raha misy mety zavatra mety ho hafa mety endrikendrika mahakasika an'izany hoe lazaina any ambadika any amin'izao hoe nizara vola mbola nanao propagandy nizara kafe siramamy mahagaga misy olona de tena mety manana zavatra ho teneniny ianao fa leo ny marina no vokatsika marina ny lazaina fa aza ahodikodina ny sain'ny vahoaka satria ny vahoaka efa nanefa ny adidiny ka zay rehetrarehetra zay no itenenana hoe tsy hanaitry velively tsy hanaitry velively an'izany ny député mily ninona hitranga fa hijoratra amin'ny farany fa ny vahoaka misy mbola manao fotoatrane tamin'ny fotoan'irinina tamin'ny fotoana lasa tamin'ny be ny tanàna dia anao ohatran'izay ny sasany ka mialatsiny a fa tsy azontsika ekeny zany satria safidim-bahoaka io azaitsika io a miandro mivokatra avy any amin'ny ACC-tsika. Nanamafy ihany koa ny kandida fa misy tsao inina ely manaratsy ny tenany any an-toerana amin'izao fotoana miantso ny rehetra ho tony izy ary nanentana mba samy ho mailo. Ka tsy misy tokony hoe antony anankiray hoe andrahonana na ampiatsika vahoaka fa io a afaka mitondronareo efa mezaka ihany zay mamizara mitondrona zany isam-pokotany ao a isaky ny commune mba hafisenareo ty ny vokatra tany ty fa oka zay le tsao alefa any hoe lany fa io ny vokatra teto olo. Ny kandida ny firaisakina de tsy manana ato angalabato zany ahoana tsy manana fahefantsika angalabato zany tsy zareo tao nivo fitondrana milaza kandida mpanjakana ave napiasa hery-mpanjakana rehetrarehetra na fitaovana ve tsy zany nisy nangalabato fa ahoana na ty amin'ny firaisakina nilazana fa nangalabato nanao précoce bulletin précoce ny zarazavatra zany rehetrarehetra zany ka zany no anadalaina ny saitsika rehetrarehetra ka hijorotsika hatramin'ny farany. Ny toromarika rehetra ny fandaminana rehetra de tsy maintsy ifampitatsika rehetra amin'ny vaovao fa miandritsika aloha vahoaka endry vahoaka farasio farasana ty kosa ny vadika hoe no mainty ho fotsy na fotsy ho mainty a tsy azontsika ekeny zany. Nanamafy araka izany izy ireo sy ny vahoaka ny faratsio fa tsy anaiky ny fomba ataon'ny kandida mpifaninana any mba io safidim-bahoaka io mananjo iaro ny safidiny hatramin'ny farany ny vahoaka ary tsy tokony esorina aminy izay zo mikasika ny safidiny izay andasana ny mety ho toyiny. Tontolo izay fifidianana solombavamboaka izay hatrany tsy hita teny anivo ny seniny PV maromaro izay mirakitra ny voka mpifidianana teo anivo ny boribory tany fahatelo raha ny kasaranao ny fampitahana ny vokatra ny kandida Fenro Lambomanana izay avy amin'ny vovonana firaisan-kina porofo izao fa misy ny fangalaram-bato ataony any tokony mpitondra fanjakana raha ny fanazavana Andry Florian. Ny andro ny omaly no tonga teny anivo ny seni foibe tetsy Alaroby mba hanatanteraka ny fampitany ireo PV na ny fitanana an-tsoratra ny kandida avy amin'ny firaisan-kina Fenro Lambomanana tsy afaka nanao ny fampitana an-tsoratra na ny confrontation des PV araka ny tokony ho izy ity kandida mpifaninana ho sombavomboaka avy amin'ny boribory tany fahatelo ity ankoatra ny PV an'ity kandida ity
niaraka nitondra izany PV izany tena toerany ihany koa ireo mpifaninana aminy mba hampitana ny vokatra eo ampelantanany sy ny vokatra azo ny siny. Raha ny hita tena toerana tsy hita tao amin'ny seny ny PV anireo birao fandazaham-bato maromaro izay nambaran'ity kandida ity fa ireo birao sy nahitana PV tena toerana ireo no nentiny antoko ny mpitondra fanjakana nangalaram-bato. Eto dia io anomaly io dia tena misy vato mihoatra 300 anankiray ireo PV tsity ireo misy ao anatin'ny PV tsity io dia ho an'ny candidat ilay misy candidat tonga dia mahazo 300 mihoatra. Raha ohatra izy 343 le vato dia nampina 3 eo aloha dia lasa 343. Zay tena reo PV anankitelo reo tsy hita aty amin'ny seny reo hidetektenay hoe misy an'ilay fangalarana reo zany. Dia miandry ny seny zay moa nametraka fanontaniana tamin'ny seny zay hoe ahoana tokony ataonay dia valiteny seny hoe hitady izy. Tena ohatran'ny valiteny somary manahirana anay ihany zany hoe zay ny teny hoe zay candidat reto dia manana an'ireo PV reo ka tsy afaka raisinareo ve zany fa tsy maintsy le hoe le anareo seny ihany no raisina. Mipetraka araka izany ny aiai makasika ny fangalaram-bato ataony kandida-mpanjakana eo anivon'ny boribory-tany fahatelo ka metraka fitoriana izy ireo malona izany. Fatompona andraikitra amin'ny fiarovana ny safidy-bahoaka ny mpitandro filaminana sy ireo rafitra mikarakara ny fifidianana mampametra-panontaniana trany ny fitongelana ny seny sy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ho ny fanehoan-kevitra ireo mpamakafaka politika. Nela Janefson. Anjaran'ireo manam-pahefana eny fotony no miaro ny tena safidin'ny vahoaka indrindra amin'izao fanangonana ny voka-pifidianana izao. Amin'ireo birao nanangonana ireo vokatra amin'ny fifidianana izay hianisy nandoro, anjaran'ny mpitandro ny filaminana no manao famitorana sy manao fanadihadiana lalina mahakasika izany. Inge alabato foana nele izy na alabato moa zany na hoe tsy mety amin'le valim-pifidianana natao hoe zavatra tsy maintsy misy any zavatra zany ohatran'ny fananana rehetrarehetra eo fa ny fiarovana ny safidim-bahoaka andraikitry ny seny zany andraikitry ny mpitandro ny filaminana ka raha misy mifandorana ohatry zany dia mety ho tompona andraikitra zany zay mpitandro ny filaminana eo amin'le toerana. Mpitandro ny filaminana no miaro an'ireny safidin'ny olona ireny indrindrandrindra satria matoa zany misy ny fandorana dia tadidio tsara fa tsy nanao ny asany izay mpitandro ny filaminana. Manoloana ny zavatra mitranga amin'ny distrika maro eto amin'ny firenena amin'izao mampametra-panontaniana atrany ny hamamaro-toerana ny senisy ny RCC izay efa hita taratra hatramin'izay ny fitongolanany. Hitranga aloha dia tokony foanan'ny fitsarana avy lalam-pandrenana ny valim-pifidianana atao dia averina. Raha ohatra moa ka manana tadidio fa ny zavatra miseho ange manana sosy ny PV nanisana vato ny candidat tsirairay avy dia reny zavatra reny koa fa azo atao profo indray mamerina misy tribunal miverina indray zany hoe reto ny takatasy taty aminay taty zany zavatra zany azo atao daholo zany anatina fotoana fory efa tena misy le fahavononana fa eo moa indraindray tadidio tsara fa ny zavatra misy any raha malala ny hoe resaka foana moa zany ny amin'ity resaka CCCN ity fahaizana nataon'ny fitondram-panjakana io satria manana majoritaire zareo anatin'ny ano ka anjarantsika mila anjarany mpanohatra zany dia mila ekara mazava be kosa fa raha vao mbola kelikely ny elanelana misy dia tsy dia moramora ho an'ny zay eo foana ny hamadika ny valim-pifidianana amin'izay mampety anazy. Zaivina nahitana tranga fandorana birao ny SRMV atao riny ny fifidianana ny Taotsiombe sy Taotsirono Mandidy. Sakamay avokoa fa ny voka-pifidianana tamin'izany. Maro ihany koa ireo olona izay mitaraina amin'ny alabato izay miseho tamin'ny tsika fifidianana ity. Fa mikasika ilay rahavon'olona teny lazaina kosa indray itony fahadimin'ny volana jona ho avy izao ny fitsarana ireo olona 5 voaroiroy tamin'ny famonoana ilay ream-pianakaviana tao lazaina distrika Navaradrano nahiditra ponja vojimaika ny iray tamin'ireo olona 5 ireo rehefa avy niakatra fampanoavana omaly. Gaiton Andriatsilavo. Niakatra fampanoavana omaly mikasika ilay rahavon'olona nafatesana raim-pianakaviana teny lazaina distrika Navaradrano. Araka izany nahiditra ponja vonjimaika ny iray ary nahazo fahafahana vonjimaika ny 4. Na izany mbola mitoy ny fianoana azy ireo eny amin'ny fitsarana ny fahadimy ny volana jona ho avy izao. Angatahana hoy ny fianakaviana ny ampiarana araka ny tokony ho izy ny lalàna ka hosaziana araka izay eloka nataony ireo nahavanina ny loza. Zareo le namonjy reo zany ndray am'ireo nitory an'reto zanaky ty maty ty ndray lasay fa hoe nangalatra ndray zany le zaza
dia nefa izay forcé zany zay hoe anorara-pivanana aminazy nefa zay raha nanao an'io tany amin'ny fanjakana zany zay tsy afaka ioatra amin'ny fanjakana mihitsy tsy afaka hoe ioatra amin'ny fanjakana zay fa zay ataon'ny fanjakana zany no ananinay dia zay zany a mba mangataka amin'ny fanjakana zany zay satria efa nakininay amin'ny fanjakana izy io fa zareo zany manery be raha ny tanàna zay manana vola zao manana vola zao zay manana olona zao zay nefa tsy mihetsika hoe makatsina makarofany anay zany a nentina tany amin'ny gendarme io a dia ny gendarme mandefa ty amin'ny ambaratonga dia ny ty amin'ny fitsarana malala hoe atao an'izao na atao an'izao dia nangatahanay zany a aloha zany le fitsarana mba handeha amin'ny marina fa tsy hoe ho voavidy vola amin'ny fitsarana fa raha na ny fahafantarana anazy zany hividy vola amin'ny fitsarana izy manana 16 millions nalefa ao dia tsy fantatra dia manana mpitsara anna dia tsy fantatra izay valiny eo zany fa ny angatahanay mba fahaizina anna fa aiza ve ny inona ity izy manolana ary mahazo anna dia zandriko anna no matimaty foana le tanora zany simba mihitsy ao amin'le tanàna satria ireo tanora voaheritseriny ireo manao zavatra an'ireo olon-dehibe ve ohatra dia avita maly tanora anankiefatra an'le vonoina ho faty dia ny zavatra tiako koa dia mba hanadiovana le tanàna satria fandiminy amin'io dadafarana io zao nefa maty vonoina dia mandeha aty amin'ny fitsarana dia tsisy verimoroka fotsiny a tsisy zavatra hoe lavorary satria le olona manambola dia le tsy manambola zany makaiza le mahantsy dia lasa le mpitory amin'izao no lasa ampambadihan'ny zareo le dossier lasa ohatrany hoe zay indray no nangalatra tao anatin'le tsena nefa ny ilazaina fa ny dadafarana sy ny zanany no laza fa hoe namono nafaty an'izy ny dadafarana ny zanany dia nefa ny hita zao fa efa ratsa mahazo any dadafaranay a no vonoan'ireo olona reo a ny tamamasoko aloha za tsy nahita maso fa nitako netiny tao amin'ny nefa maty a dia mivoaka raha ny vava ny orona nefa hoe tena hoe resaka abibiana atsany amin'ny hôpitaly a nanaraka dia tena hoe simba be le maty raha tsy hivina hatrany namony ainy no nitariko nahazo azy io raim-pianakaviana io tao lazaina distrika Avaradrano ireo olona 5 voatazona no niakatra fampanoavana omaly andrasana rerahina akaiky hatrany ny mety ho toy ity raharaha ity dia lafim-baovao iny ihany koa no manakatona ny tapany voalohany fampahalalam-baovao tamin'ity anay ity mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa asiana mpanajana ianao isy tao anatiny tokafoy ndahoary Giga stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Já fui da Kwaminei, Acharova Kuakai, Tiki Tiki Vo Mandenga, Masuanu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Mamerina ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany nahatratra 420 ireo olona miankin-dota amin'ny karazana zava-matomelina voatsabo nandritry ny hetsika maimaimpona tamin'ny ady amin'ny zava-matomelina tao Mahajanga Anja Robert Kolomahajanga.
tsy hanavahana sokajin'olona ny fiankinandoha amin'ny toka sy ny sigara isy ireo karazana zava-mahadomelona maro samihafa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ho an'ny eto mahajanga dia misy hatrany ny etsika fitsaboana mamaim-poana ireo olona volona hiala amin'izany isaky ny faraparany volana mety izao. Misy tanora, misy lehibe, misy renim-pianakaviana, misy tena hoe aman-taonany maro. Ny record tamin'ity taona ity dia teo amin'ny 50 taona teo no nifoka sigara no afaka soamantsara tamin'izao asa fitsaboana fanalana ireo namatsika mpiarabelona eto an-tampon-tanàna Mahajanga tamin'ny fanandevozan'ny zava-mahadomelona. Tafiditra tao anatin'izany moa ny sigara, ny paraky, ny kafe, ny rongony, ny toka dia raha teo amin'ny 700 teo no nisoratra anarana mba hiatrika izany fitsaboana izany dia 420 no afaka soamantsara no tolorana fahatsiarovana tamin'ity takariva ity. Fitsaboana aramedikaly no karakarain'ny departementany fahasalamana eo anivy ny fiangonana adventiste ity etsika ity ary maimaim-poana tanteraka izany. Ny fitsaboana, ny paikady, ny teknika izay nampiasaintsika zany nentina nitsaboana azy ireo dia tena fitsaboana aramedikaly efa vita fanandramana, vita fanadiadiana zay tsisy ho atahorana mihitsy tamin'ny fahasalamana izy ireo. Pirofo moa zany hoe mahatratra any amin'ny 700 mahery ny afaka soamantsara. Hitantsika teo fa tsisy naninona zareo salama ary miatsara ny fahasalamana izy ireo. Ho fitsinjovana ny fiarahamonina amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelona ity etsika isan-taona izay atao eto Mahajanga ity. Variana amin'ny fahitalavitra sy ny maro hafa ny ankamaroany ankizy malagasy amin'izao fotoana antony mampiendanja ny famakiana boky ho ireo mpanoratra nanaovana fanadihadiana ho famerenana sy fanomezan-kasina izay famakiana boky izay ary koa hitahirizana ny teny malagasy araka izany novaina endrika ny boky angano mitondra lohateny hoe ifara-malemy sy koto-bekibo tamin'ny alalan'ny boky miteny na livre sonore. Tanjona amin'izany moa ny ampazoty ny ankizy hiverina amin'ny vakiboky fanadihadiana. Ankoatra ny mahafialamboly azy, nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny lafiny fanabeazana ny famakiana boky. Amin'izao fotoana vokatry ny fivoaran'ny teknôlôjia, ny endanja raha ho an'ny ankizy manokana ny famakiana izay boky izay eto amintsika, raha toka amin'ny alalan'ny boky no ahafahan'ireo mpanoratra mampita hafatra sy anatra ho an'ireo mpamaky. Raha ohatra hoe ny ankizy tsy mitovy amin'ny ankizy tsy mitovy zany ankizy mpamaky boky sy amakiana boky sy ny ankizy tsy mahafantatra mihitsy zany hoe vaky boky zany. Satria amin'le famakiana boky zany dia hoe ndrondohan'le mpanoratra mihitsy no ampitainy amin'iny boky iny. Ka ianao zany rehefa mamaky boky ny ankizy anankiray na ny olona anankiray dia toy ny misy fifandraisana amin'izay voalazany mpanoratra avy hatrany dia miditra aminazy. Dia izay no mahatonga anay zany miteny hoe tsara ny ankizy tantarana angano amakiana boky mba ahafantarany ny fiainana. Satria amin'ny fiainana dia misy ny mahafinaritra dia misy ny mahasosotra ihany koa. Dia amin'ny alalan'ireny vakiboky ireny no ahafantarany ankizy an'izay sy ahafahany koa hoe miomana amin'ny fiainana hoe izao zany tokony ataoko, izao zany tokony ataoko efa mamaky boky izy. Ampazoto ny ankizy hiverina amin'izay vakiboky izay araka izany. Naverina narindra tamin'ny alalan'ny angano miteny na livre sonore ilay boky mitondra ny lohateny hoe ifara-malemy sy koto-bekibo. Ny antony koa zany mitsirin'ilay hevitra hoe andao indray ho atao angano ilay izy satria ny angano zany koa tena nisany hoe adino dia narafitra ilay izy ho atao sonore ihany koa mba mpaholiana kokoa ny ankizy mba hialana kitsikelikely amin'ilay fahitalavitra sy ny écran. Izay zany zao zavatra tena hoe iainan'ny zaza ankehitriny. Dia hoe aleo zany ilay izy mba ataontsika tsy hoe mba fa aleo izy ho ataontsika ataontsika livre sonore misy feo zany hoe boky misy feo. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly fanombohana ny fankalazana ny iray volany teny malagasy ity boky miteny na livre sonore mitondra ny lohateny hoe ifara-malemy sy koto-bekibo ity. Boky miteny izay voalohany ho antsika eto Madagasikara. Ifara-malemy koto-bekibo angano soratany Ieza.
fianakaviana manana zanaka maro dia maresaka iraisam-pirenena ihany koa tokolasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anay ity ankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Bic Cristal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.